Izy vaovao afantateraka rijery ajaina no ndeha anoizatsika ny fotoanatsika amin'izao takariva izao ho famaliana ny filan'ireo mpanjifa ny banky BNI Madagasikara indrindra ireo ray aman-dreny dia nampahafantarin'ity banky ity ny mikasika ny fampindramam-bola miompana ho an'ny fidiran'ny mpianatra izay aharitra hatramin'ny 3 oktobra ho avy izao. Mahatratra hatramin'ny 2,000 Real isa-taona ny izan'ireo tonta-taratasy mikasika ny fampindramam-bola voarain'ny banky BNI Madagasikara. Izany hoe manodidina ny 1000 isam-bolana. Tafiakatra 20 hatramin'ny 300 anefa izany fangatana fampindramam-bola izany rehefa faraparan'ny volana septambra iny. Vanim-potoana mifandraika indrindra amin'ny fidiran'ny mpianatra. Ho famalinan'ny filan'ireo mpanjifa tokoa indrindra ireo ray aman-dreny fampindramam-bola naompana ho amin'ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra izay aharitra hatramin'ny 3 oktobra ho avy izao. Namboarinay isaky zavatra hoe ilay mpanjifa le izy raha ohatra ka fiara no tianao vidiana dia misy zany zao crédit auto spécifique zany na eo amin'le fomba fijerevana amin'le dossier na amin'ny taratasy ilaina amin'izay. Dia ohatr'izay ihany koa zany ity crédit rentrée scolaire ity. Nataonay zavatra manokana le izy dia izao hoe 12 volana ihany 12 mois. Inona mahatonga an'izay satria aza adiny fa matetika tsika zany mikarakara rentrée scolaire dia ny écolage alohantsika mandritra ny 10 volana. Nahatonga anay mieritreritra hoe tarititsika 12 volana le izy satria izao mety manamaivana kokoa ny zavatra mivola ao alohantsika le izy. Toy izay le mandro écolage isam-bolana mandritra ny 10 volana, iny zany dia efa nataontsika 10 volana efa manamaivana. Miampy zany ireo fividianana ny fourniture scolaire, ny frais isan-karazany amin'ny fidiran'ny mpianatra. Dia iny zany nataontsika mandritra ny 12 volana. Namoraina avokoa ireo dingana ahafahana mahazo fampindramam-bola ao amin'ny BNI Madagasikara ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa. Etsindan'izany vonana ny ampy azy ireo ny ekipa amin'ny BNI mba ahafahana mamaly ny filana rehetra. Isan'ny tombotsoa azon'ireo mpanjifa mindram-bola entina hanomanana ny fidiran'ny mpianatra ny fanolorana fanomezana azy ireo toy ny fitaovam-pianarana.